Manantra miaraba tokolasy tompoko avy amin'izao aliny alahady izao alahatra telo ambin'ny folo volana aprily tonga eto amin'ny fandanana maherina ianao manantra ny araba merina ny araba ary dia manazanao anaraka hatramin'ny farany izao fandarantsika izao miarabanao mbola dia miaraba koa tsika rehetra mpity fanatanjahantena maromaro ny fandarantsika amin'ny teriva ty eo ny baolina kitra taranja baolina lavalava ny taranja handball isan'ny songadiny ireo tamin'ity farany herinandro ity fanomboantsika azy mazava ho azy ny lalao baolina lavalava satria dia fantatra amin'izao fotoan'izao ireo ekipa roa hiarika ny lalao famaranana ho an'ny fiadina ny amboarany filoham-pirenena tafita amin'ny famaranana ary ny Arivo rugby club na ny IRC sy zareo besetroka na ny Semino taorino ny lalao manasadalina izay nitanterahana androany teny amin'ny kianjamaki Antotapenaka. Tafita amin'ny lalao famaranana ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra na ny IRC sy ny Semino Madarella taoriny ny lalao manasadalina izay nitotsaina nitolakandro io teny amin'ny kianjamaki Antotapenaka. Teo amin'ny lalao manasadalina faharoa dia nazava ny fivoahan'ny besetroka mpandresy nanoloana ny 3FB tamin'ny isa 20-20. Noresen'ny Semino tamin'ny tanjaka sy ny teknika ny 3FB tamin'ity lalao androany ity. Teo amin'ny fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 24 ny Semino izay nahatonga baolina nentim-tanana indroa misesy izay tonga ny Julio sy Mainty ka nitokoan'izy ireo 12 raha hors-jeu roa kosa no voatsara ny 3FB tamin'ny alalan'ny Rija ka nitokoandry zareo 9. Teo amin'ny fidirana faharoa vao noporofony Semino na natanjaka azy izay afaka ny lalao hatramin'ny farany na atao anaty eva na tany amin'ny 3 quart ka nisesisesy ny baolina manty nentim-tanana ahatongan'izy ireo tamin'ny alalan'ny Perika sy Balo izay nitarika tamin'ny isa 20-9 hatrany amin'ny 5-70 minitra ny lalaovana. Tao anatin'ny 10 minitra farany dia mbola nanohitra mafy ny 3FB ka nahatonga baolina nentim-tanana ihany koa izay nitokoan'izy ireo 7 ka nahalasa ny isany ho 13. Tafita amin'ny famaranana izany ny besetroka amin'ity fiadiana ny amboaran'ny filoha ity. Teo amin'ny lalao manasadalana voalohany kosa dia tafita atao anatin'ny tebotebo ny IRC nanoloana ny Boikely Manohatra. Resin'ny IRC tamin'ny elanelany isa 20-20 mantsy ny ekipa tompon-dakan'ny Topoity. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao saika tamin'ny alalan'ny fitsarana hors-jeu avokoa mantsy no nitokoan'ny Rotota tamin'ity lalao androany ity.
Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia ny TFM no nitarika tamin'ny sasivy noenina. Arak'izany dia tsy nisy ny baolina mantinety tanana teo amin'izay fidirana voalohany izay fa tamin'ny fitsarana hors-jeu avokoa no nitokony ny rotota. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niamafy ny fanafihana tao anaty avant ho an'ny rotota. Tsy nisy ny elanelana firy ny isa teny amin'ny solaitra be fa dia ny fanakaiky hatrany 20-20 ny isa tany amin'ny segondra farany tsy isarahana mbola nitarika ny RC. Tao anatin'izay segondra farany izay nefa dia nahazo hors-jeu ny TFM saingy nivadika ho an'ny IRC indray izany rehefa nahita fahadisoana ny mpitsaran-jorony. Tsy nahafaly ny mpilalao TFM ifanapahan-kevitry ny mpitsaran-jorony io ka niteraka fikasihan-tanana ho an'ny ity mpitsara ity. Navita amin'ny famaranana ihany koa izany ny IRC.